Tantaraiko aminao. Tantaraiko aminao. Fandaharana andrenesanao fitsoroana vavolombelona sy fampahirizana iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Arahinao isan'andro eto amin'ny Hope Fair Radio. Tantaraiko aminao. Mbola nionja-peo feo fanantenana no iarahanao aminay amin'ity an'ity i namanao Richard Andrianjatovo no manoloana anao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako. Tonga eto indray isika amin'ity an'ity no fitatanan'Andriamanitra ka dia andoantsika isotra an'Andriamanitra aloha. Rainay izay ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy ianao. Misaotra, mankasitraka, mankatelina amin'ny fitantanana mahafinaritra izay nataonao taminay. Mamindrafo aminay satria mpanota tsy mendrika, tsy manao ny mety izay, tsy mahavaly fity akory. Ary amin'izao sisy izao dia okanao no hanome ny fananao masina hanao ry lalana anay hampianatra. Ary hianatra ny teninao izay, oka mba omenao anay ny lesona tsara hoentinay miaina eo ampiandrasana Jesosy Kristy eny amin'ny rahona lanitra. Ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Eo amin'ny fiainana dia ahitana olona antsoina amin'ilay fiteny any amin'ny sisiny, any amin'ny faritra hoe kapakapa lela izany foana any amin'izay ilainao rehetrarehetra. Tsy voafeny mihitsy io vavany io fa izay ao an-tsainy dia teneniny avy hatrany. Tsy misy fandiniana fa araradrarany sy afafafiny eny avokoa. Matetika izy ireny dia toy ny antso mantefa ao ampon'ilay olona voka mandratra azy. Efa maro no niemitra vokatra izany na dia tokony ho niezaka nitady ny fanampian'Andriamanitra amin'izay mamatotra azy asa. Ny famarinana ara-baiboly na tonga ho amin'izao larana misy antsika izao. Fa tsy hoe narary aho dia sitrana na sahirana dia nivany olana na ihany koa voasariky ny hira na voasitony toetra mpivavaka. Za zao dia fitiavako ny famarinana ara-baiboly satria mahaliana fatratra ny mandre-toroteny, manaraka fampianarana, manaraka famelabelarana ara-tsoratra masina. Ka na adiny 3 aza mihaino toroteny, manaraka fampianarana, manaraka famelabelarana soratra masina, lazaiko anao fa tena liana fatratra ary tsy very mihitsy ny fahalianako iny. Fa satroko hiaino foana, handray lesona raha ohatra ka tsy mifanoitra amin'ny voalazan'ny Baiboly manontolo. Eny na dia tsy mifanaraka amin'ny Baiboly ary le toroteny ataon'ilay olona dia mihaino foana aho. Mba misy amantarako hoe aive zany ny fahazahoany reto olona n'izany zavatra ambaran'ny Baiboly zany. Indray andro satria zaho dia mpanaraka tsy tapaka fandarana anankiray mahaliana tokoa ao amin'ny onjam-peo anankiray. Mahay mandahan-teny zany lehilahy zany. Ary tena hitako hoe tsy manotra izay voalazan'ny Baiboly ny zavatra nolazainy rehetra. Any ka lasa tiako zany manaraka an'ilay fandarana. Taitra nefa nahien'ny fanamarian'ny olona anankiray tamin'ny alalan'ny fitenenana hoe olona tsy mamely io ankonarana andre izany satria tsy nampoziko teny an'izany le olona nanoloana teo. No everiko hoe diso feany ihany nefa aho na dia naverimberiko nanontaniana indray izy dia izay ihany no lazainy. Ahoana tsara hoe aho? Dia mbola hoe eny e. Zay no namafisiny. Gaga tanteraka. Mamaika ny olona ny andoto anao. Ary tsy tantara izay zavatra tsara nataonao mihitsy izy. Dodiny izy hitantara etsy sy roa. Indrindra moa raha maresy azy ianao. Faly aza izy raha ohatra ka nahitany kilema ianao. Sarotry ny azo ianao ilentika any amin'ny maizina mihitsy.
tsy mba ho toy izany ny toetran' Jesosy. Fa raha tafahoana tamin'ilay jiolahy teo ambony hazo fijaliana izy, dia tsy nitanisany fahadisoan'ilay jiolahy mihitsy na nandatsy azy akory. Fa nanome toky azy kosa, fa ho vonjena izy rehefa hiverina avy amin'ny fanjakany Jesosy. Tsy io ihany, fa hainao tsara ny tantaran'ilay vehivavy tratra ny jangajanga voalazany Jaona 9:9 ka 11. Jaona 9:9 ka 11. Ireo nisambotra azy ka nitondra azy ho eo amin'i Jesosy mba hiampahangana azy tamin'izay nataony, dia hainy Jesosy tsara ny toetra ny zalahy reo. Fa rehefa tena dinina zany le fihetsiky Jesosy sy ny fandehany tantara, dia fantatry Jesosy fa ery zalahy reo koa neka efa nijangajanga tamin'ny vehivavy io e. Rehefa nisoratan'i Jesosy teo amin'ny tany avokoa ny anarany, dia nandositra tsirairay hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny madinika izy ireo. Eo amin'ny 9:7 misy an'izay. Hainy Jesosy tsara mihitsy ny toetra miafin'ireo lehilahy reo. Jesosy kosa nefa nandritra izay fiaonana izay, dia tsy mba nitanisany fahotandra vehivavy na koa hoe nanome vahana ny rehetra mpiampanga rehetra. Tsy toetran' Jesosy zany, satria amonjy mivery no antony natongavany. Naresy lahatra n'ilay vehivavy izay toetran' Jesosy izay, ka naneho fankasitrahana azy izy tamin'ny tsy nampozina. Hoy ny voalazan'ny Lioka 7:7 sy 9:7. Lioka 7:7 sy 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary indro nisy vehivavy mpanota tao an-tanàna, ka rehefa fantany fa Jesosy nipetraka hihinana tao an-tranon'ilay fariseo, dia nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra izy, ary nijanona teo ivony tanilan'ny tongony izy ka nitomany. Dia nakotra ny tongony tamin'ny ranomasiny sy namoaka azy tamin'ny volondony, dia nanoroka fatratra ny tongony ka nanositra azy tamin'ny menaka manitra. Koa ny fitiavana nameloka lava io dia toetra n'ilay mpiampanga voaroka avy tany an-danitra io. Tsy mba toetra kristianina io, toetra n'ilay mpiampanga io, fa tandremo. Tadidinao tsara ngamba niseho tao amin'ilay fianakavian'i Noa, tao aorian'ny safo-drano rehefa tafita velona avy tao anaty samby fiara izy sy ireo namany, izay rehefa natambatra moa zany zareo dia 9 mianaka teo. Maika ery ny zanany faralahy tantara tamin'ireo zokiny ny fahadisoan'ny rainy tao amin'ilay miafina. Fa inona tokoa moa ny zavatra nisy tamin'izay fotoan'izay? Nisotro divay Noa dia mamo, dia nanary lamba, nitanjaka tao anatin'ny lainy. Tsy teny amin'ny arabe tao anatin'ny lainy. Genesis 7:9-20. Genesis 7:9-20. Zany hoe tokony tsisy ahita zany, satria tao anatin'ny lainy ihany Noa, fa tsy teny amin'ny arabe na teo amin'ny vorovahoaka akory. Kanefa dia izao, mailaka ery ilay zanany faralahy ny ampihely zany vaovao zany. Hitantsika tsara ny efarany fa vokatry ny fitiavana hitafasiry sy fitiavan-dresaka dia voaozina io zanany io, ary tsy izy ihany fa niatratra amin'ny taranany faramandimby. Genesis 7:9-20 sy 15 misy an'izay. 9:14 sy 15. Tsy toetran'i Kristy zany ity resaka io, ity fosafosa io, i mamotika fiainan'olona io. Tsy toetran'i Jesosy zany, tsy toetra kristianina koa. Fa raha azo ny nafenina aza ny zavatra nisy dia nafenina. Mario tsara fa tsy teo mason'ny mpianatra no ny resahany tamin'ilay vehivavy Samaritana, fa izy dia mpijangajanga, mpangalabadin'olona. Jaona 4:17 sy 12.
raha vehivavy namalika nanao taminy hoe tsy manambady aho hoy Jesosy taminy. Marina ihany zay nolazainao zay, tsy manambady aho, fa efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao le toeranao ankehitriny. Marina zany voalazanao zany. Vokatra izay de naresy lahatra azy Jesosy, ka lasa voataona nanao ny asan'Andriamanitra raha vehivavy tamin'ny alalan'ny fanambarany tamin'ny ray tanàna fa Jesosy tokoa no Kristy, ary vokatra izay de nataona olona maro inon Jesosy izy. Am Jaona 4:7 misy an'izay. Jaona 4:7. Koa rehefa misy olona manao toy izany de antanio zay efa nataony. Raha misy olona te-hiresaka aminao, efa nanao dingana vienao, fa raha fitiavana te-tantara sy fosafosa fotsiny de misolo vavan'ny Satana zany iny olona. Ampafantaro azy Jesosy sy ny fombany. Zao manko ny fomba natorony Jesosy. Matthieu 20:15 ka 17. Matthieu 20:15 ka 17. Ary raha manotananao ny rahalanao de makanesa any aminy. Ka rehefa mitokany ianareo roalahy de aseho azy ny fahadisoany. Raha miainanao izy de efa azonao ny rahalanao. Fa raha tsy miainanao kosa izy de ento miaraka aminao ny olona ray na roa mba ho voaorina mafy avokoa ny teny rehetra amin'ny teniny vavolombelona 2 na 3. Ary raha tsy miaino ireo izy de ambarao amin'ny fiangonana. Ary raha tsy mety miaino ny fiangonana kosa izy de aoka ho ataonao tahaka ny jentilisa sy ny mpamoretra izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fehezanareo ety ambonin'ny tany de ho fehezana any an-danitra. Ary na inona vahanareo ety ambonin'ny tany de ho vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaika ety ambonin'ny tany na amin'ny inona ka hangataka izany de ho azy ny avy am'raiko izay any an-danitra izany. Zany ny fomban'i Jesosy. Aza ty resadresaka e, aza de ty mamotika namany e. Samy ho tahin'Andriamanitra pahariny lanitra sy ny tany tompoko. Amin'ny manaraka indray, manome fotoananao ny namanao Richard Ndrenjatovo. Veloma tompoko. Tantaraiko aminao fandaharana andrenesanao fitsoroana vavolombelona sy fampahirezana iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Arahinao isan'andro eto amin'ny Hope Fair Radio. Tantaraiko aminao.